La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambaovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni vaovao. Mbola isy ireo olona voaroroy tamin'ny fanaovana osika teny amin'ny ladoany raha ny loharanom-baovao voaray. Tsy mijanona tamin'ny fampidirana ponja vonjimbaika ireo tompon'andraikitra efatra mianadahy fotsiny izany. Fanatanterahana androany fanaovatso ny mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana ny politika pirenena fampandrosoana sy ny fampitaovana ireo nitodi-saina teo anivon'ny ministera fanajariana an-tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny OIT ary ny teo anivon'ny ministera ny fambolena fiompiana ary ny jono. Nankasitraka ny fipetrany raisin'ny fitondram-panjakana manoloana n'ilay raharaha teny ampefoloany CNIDH. Nangataka ny anaovany laharam-pahamenan'ny fitsarana mahakasika izany koa izy ireo. Isan'ny afa-po indrindra ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ny ady amin'ny valinaretina kitrotro izay nataon'i Madagasikara. Noho izany hahazo loky Madagasikara ary any Washington ny 12 septambra ho avy izao ny lorana izany. Maresaka iraisam-pirenena olona 40 no namony ainy ary 20 amin'ny naratra vokatry ny fipoahana fiara-nisy bomba tao Kaboul. Toerana ipetrahan'ireo fivondronam-be iraisam-pirenena raha ny tatitra ny Taliban nametraka ny bomba. Ny antidin'ireo avetrany ary. Salandra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika milazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia mbola isy ireo olona voaroroy tamin'ny fanaovana osika teny amin'ny ladoany raha ny loharanom-baovao voaray. Tsy janona tamin'ny fampidirana amponja vonjimbaika ireo tompon'andraikitra efatra mianadahy fotsiny ihany izany. Rarisona Andry. Tsy mijanona treo fa mbola itony fanadihadiana nataon'ny zandary sy ny eo anivon'ny faditserana na mpanaovon'ny PAK momba ny raharaha fanodikodinana vola mitetina 520 miliara ariary tao amin'ny ladoany ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 raha ny loharanom-baovao voaray. Isy ireo mpiandraikitra orinasa sy mpandraharaha ampolony hafa hoenoina ankoatran'ny Rajoanambola izay mpanolotsaina manokana amin'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina no sady tompony orinasa Tafaray. Nisy ny fanambarana osoka tamin'ireo entana nafaran'ity mpanolotsaina manokana amin'ny filoha teo aloha ity ka ireto orinasa mbola hoenoina ireto ny tompon'andraikitra tao aminy no voaroroy ho isan'ny ray tsikombakomba taminy ka nahafany napiditra tsy nandoavana abatseranana ka nahatonga io vola be amina miliara tsy tafiditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana io. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tsy nandraisan'ny praiminisitra tamin'izany fotoana izany mahafalitsy olonandasana Olivier Andraikitra satria efa maro ireo gazety sy fampahalalam-baovao tamin'izany fotoana izany no nanatsikafona ny fisiana fanaovana osoka amin'ny fanafarana entana eny anivon'ny faditseranana natao ny ity mpanolotsaina manokany filoha teo aloha ity. Manomboka amin'ny masoandro ankehitriny ny fomba tsy nahomby no entin'ny mpitondra teo aloha nanambotry firenena fa namby apetraky ny mpitondra ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanafoanana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Vola be tokony nampiasaina tamin'ny fampandroso-pirenena no very sy nisy nanotana tamin'ny fanaovana kolikoly ka tsy leferany ny mpitondra ankehitriny intsony. Fataraky ny fampanjakana ny tan-tan-dalàna sy fanehoana fa tsy misy intsony ambonin'ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay ny fanehoan-kevitra ireo antoko politika sy mpandinika ny fiainam-pirenena manoloana an'ireo raharaha mandeha eny anivon'ny pôle anti-corruption. Iona saina. Raharaha maro no efa mandeha ary mbola andalo eny anivon'ny PAK na ny pôle anti-corruption eny amin'ny 70 hektara. Eny anivon'ny PAK toy ireo rafi-pitsarana rehetra tsy misy ny ambony lalàna. Ao aorian'ny fanadihadiana natao izay rehetra voaroroy amina raharaha kolikoly na fanodikodinam-bola iaran'ny lalàna avokoa. Fomba fiasa izay maneho fa tan-tan-dalàna i Madagasikara hoy ny faneho-kevitry ny mpahay lalàna iray nanaovana fanadihadiana. Ny zava-misy aloha zao manomboka hitam-bahoaka fa ay azo atao ihany koa manentika sy mitazona an'ireo olom-bavety. Za tsy fahafinaretako akory mahita an'ireo olo satria ranona fa en général de hoe
rary ny sitsiny ary tsara ho an'ny firenena mihitsy hoe tsy ny madinika malinidinika le hoe akoho kely fa mba misy le ambony milaza hoe tsy voakasika mihitsy tsy matahotra ny lalàna satria zaho be galona, zaho be voninahitra, zaho be fahefana ka tsy matahotra mihitsy. Ka amin'izao fotoana izao a manomboka misy tratra ireny olon-drena, misy fahafaha-po avy aty aminay vahoaka ary heverinay fa izay ny tolomanay hatramin'izay dia ny hoe ekany ampitovizina toy le vahoaka eo ambany lalàna. Ho an'ny mpanao politika no sady mpitarika ny antoko AKFM, tafiditra indrindra ao anatin'ny fanadiovana ny fitantanan-draram-panjakana ny zava-misy ankehitriny. Dia tokony hipetraka amin'ny fanontaniana hoe atretonge aloha ireo raharaha nahazon'ny paka fitoriana no nanaovany fanadiadiana ary zao irosony zao. Mbola efa nisy ny teo aloha, misy ankehitrina mbola isy ny manaraka. Zany hoe ao anatin'ny lojika ny fanadiovana ny fitantanana raha-panjakana zany sy fampiarana indrindra le etaetam-bahoaka hoe tsy sinony tsy maty manota sy ny hoe tsy misy ambonin'ny lalàna. Irahany rehetra mahafantatra koa nefa fa mbola vao ny apahan'ireo apahany vitsy ara raha fijerina KFM kanefa ny fanadiovana sy ny izany raha kolokolo zany keo aloha dia raha iraisany zao tontolo zao ary tsy vita ao anatin'ny ray andro na ray volana na enim-bolana na herintaona. Raha ny faneho-kevitra ireto nanaovana fanadihadiana ireto hatrany, tsy tokony hisy ho afamaina ireo izay rehetra nanao ampimamba ny volam-bahoaka hatramin'izay ka nahatonga ny Madagasikara ho isan'ny manitra indrindra eran-tany. No tanterahana androany ny fanaovatsy ny mpiara-miasa fametrana ny politika pirenena ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana. Izay nitoditsainy teo anivon'ny Ministera ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy sy ny OIT, ary ny teo anivon'ny Ministera ny fambolena fiompiana ary ny jono. Miantarandriana. Voapetraka ny politika pirenena fotodrafitrasa sy ny fampitaovana izay sehatra entina handrindrana ny fironana stratejika apetraka eto amin'ny firenena eo amin'ny lafiny fampiasam-bola maharitra ao anatin'ny 20 taona ho avy. Tanjona araka ny voalazany sy ny fitantanana mahomby, fandrindrana ary fampandrosoana amin'ny sehatra io ary ny Ministera ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy no hitarika ny fandraisana ny tanan'izany. Tanjona dia mba nanantsika fitaovana anankiray ahafahantsika mandrindra ny fananganana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Ny asan'ny ministera moa dia mandrindra an'izay ihany fa fiarah-miasa ny ministera rehetrarehetra ao nivon'ny gouvernement izay manao fotodrafitrasa. Amintsika amin'ny teny izao tsy manantsika jery misokatra na vision globale mikasika ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Raha ilaza fotsiny hoe mikasika ny sekoly ohatra na ny lalana dia tsy manantsika amin'izao ny hoe aizava no misy sekoly, ary aiza no misy hôpitaly ohatra, aiza no misy tohadrano mila amboarina, ovinana nanamboarana azy mba ahafahana manapa-kevitra rehefa misy ady hevitra atao mikasika an'ireo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka sy na ny olona nifotony. Samy hitantsika daholo angamba fa nisy fotoana matetika dia amin'ny toerana anankiray no mivangongo ny fanaovana fotodrafitrasa nefa ny toerana sasany tsy misy mihitsy. Dia izay no ilana famahana, izay no ilana vahaolana. Araka izany, izy ny fanangonana ireo antotan-kevitra rehetra efa misy eny anivon'ny sehatra voatokana nasionaly sy ara-paritra ary hitatra izany amin'ny alalan'ny fankan-kevitra eny amin'ny faritra rehetra. Natao viana manoloana io ny fiara-miasan'ny sy ampanjakana samihafa amin'ny alalan'ny ministera 13 izay mikirakira ny fotodrafitrasa ka mivondrona komiti iray, ny sehatra tsy miankina, mpamatsy vola sy ny maro hafa. Mpamatsy vola manomboka izao ninona mpamatsiana fotodrafitrasa ao ataony dia tsy maintsy tafiditra ao anatiny foana ny voalaza amin'ny teny frantsay hoe étude d'impact environnemental. Rehefa tsy misy io dia tsy misy ny famatsiam-bola tonga. Midika izay fa ao anaty fananganana fotodrafitrasa zany tokony efa tafiditra amin'ny politika pirenena ny hoe mifandrindra sy entina iarovana ny tontolo iainana. Saropady eto Madagasikara ny fotodrafitrasa atao ihany koa fa tsy hoe afaka hatsangana araka ny filana fotsiny na ny eritreritry ny mpanapaka fa amin'ny filana sy mitsinjo ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ary farany moa
dia ny fotodrafitrasa fantatsika tsara fa miteraka asa. Ministera Isaky-Satsokajy isan'izany ministera famonjena fitinana dia manana tetikasa izay manatanteraka fotodrafitrasa. Raha resaka zao fotodrafitrasa misy piste rural izay atao dia misy fotodrafitrasa maro isan-karazany atao toradrano sisy. Reny zany mila manaraka fenitra, mila anatina voafeo anatin'ilay politika pirenena reny, dia mila ihany koa ny fiaraha-miasa zany amin'ny ministera, indrindra ministera miandraikitra ny fanajariana sy ny asa vaventy zany mba hisian'izay fandrindrana izay, mba fantatry ny rehetra hoe aiza ny piste rural, lalana izay ho amboarina ary hita maso raha afaka zéro référencié izy izay voalazany teo, mba hisian'izay fifandrindrana izay. Miatraika amin'ny fanatanterana ny asa fiarovana ny tontolo iainana ary ny sehatr'asa ity fiovana apetraka ity izay tafiditra anatin'ny fanatanterana ny vina IOM. Androany kosa ny tanterana ny fanaova-tsony mikasika ny fanohanana ara-bola nototsain'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, ny OIT, ny PAJ sy ny GIZ. Ny gouvernementa japonais no isan'ny misantatra amin'ny famatsim-bola ny tetikasa tatom taoriana ny fifanaova-tsony ny tanterana tany Japon. Ho fanatsarana ny tetezany mangory sy antsapazana nisy androany ny fifanaova-tsony ny tanterana ny solon-tena-panjakana sy ny JICA makasika izay fanamboarana izay miantarandriana voatra. Mitoy ny fanatanterana ny tetikasa tatom maresany mandray anjara amin'izany gouvernementa japonais. Tafiditra anatin'izay ny fanamboarana ny tetezany mangory sy antsapazana amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitoy an'Antananarivo sy Toamasina. Araka ny fifanaovan-tsony mikasika ny fanampiana omen'ny gouvernementa japonais izay mitentina 90 miliara ariary. Mpiatrika maro eo amin'ny lafiny toe-karena no andrasana aorian'ny fasa fanamboarana. Zava-dehibe ny zavatra androany satria raha namatsy vola ny seranatsambo ny gouvernementa japonais ary namatsy vola ihany koa ny tetikasa tatom dia izy nanokatra ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa maro izay voafaritra tao anatin'ny izay tetikasa tatom izay ka dia isan'ny antso atao amin'ireo mpiara-miombona antoka amintsika zany anatanterahana an'ireo tetikasa entina hampandrosoana ny firenena tratrarana ny vina izay napetraka tao anatiny dia ny fampandrosoana any Madagasikara ao anatin'ny velirano izay napetraka ny filoham-pirenena no hoe tsy maintsy manana firenena mandroso ary indrindra indrindra manana toe-karena mampiakatra ny fari-piainan'ny malagasy tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Tsara fantatritsika fotsiny fa ny 50 isan-jato ny lafiny fikirakira ekonomika eto amin'ny firenena dia eo amin'ny elanelany Antananarivo sy Toamasina no misy azy ka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa amin'io lalana io sy amin'ireo tanàna anankiroa zany dia mety ampitombo ihany koa ny akarena foiben'ny firenena. Araka ny fanazavana trano maro no efa mandray anjara amin'ny fanatanterana tetikasa tatom izay ahitana soritra amin'ny velirano ataon'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy. Aogositra dia nisoniavina tany Yokohama ny famatsim-bola voalohany raha ny tokony hoe zany efa maro eo mpamatsy vola efa ihany ampelantanana io ary eo anatin'ny fotoana fohy dia efa ho hitantsika eo ny tokony no valiny. Zava-dehibe amin'io dia ny hoe ny vina izay napetraky ny fanjakana tao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana na ny PGE sy ny velirano izay nataon'ny filoham-pirenena dia tafiditra tanteraka tao anatin'ireo tetikasa ireo dia manamafy zany fa zavatra maharitra sy zavatra mitombona no nezahana nanao ny araka amin'ireo mpiara-miombona antoka. Voalany tamin'ity taona ity ny lalàna mikasika ny fotodrafitrasa na ny patrimoine routier dia efa tafiditra ao anatiny eo ny resaka autoroute fa alohan'ny angatahana famatsim-bola ny aman'olona dia tokony vonona zany aloha ny andraisantsika azy eto amin'ny firenena hoe misy ny lalàna, misy ny rafitra andraisana an'ilay tetikasa fa tsy tenenina fotsiny. Raha tsy ahivina isany fanavaozana atao amin'ireto tetezana ireto ohatra ny fanitarana azy ireo sy ny lalana azo ifanenan'ny fiarakodia
ho lasa ray faingody misy santimetatra ny trottoir amin'ny sisiny roa ary hitatra ihany koa ny lalana raha toka 4 faingody metatra ny sakany ankehitriny. Ny taona 2024 raha tsy ahivina ny afarany fanatanterana ny asa. Ny tanterana androany kosa ny fanaovan-tsoniny arana tamin'ny Giga sy ny gouvernemanta malagasy mikasika ny fanatanterana ity asa ity. Lafy mavao hafa kosa indray dia nankasitraka ny fipetrana indray sy ny fitondram-panjakana manoloana an'ilay rahateny ampifilon'ny CNIDH mangataka ny anaovana olanram-pahamena ny fitsarana koa izy ireo. Fanadiny miantarandriana evatra. Raha toka efa natolotra fitsarana ary nahitra ponjam-bonjimaika araka ny nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra, ilay polisy nitifitra sy nafaty ilay verina ho jolay teny Ampefiloha ny 17 ny volana aokotra lasa iny. Namoaka fanambarana androany teo anivon'ny CNIDH na ny vaomiera-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona mangataka ny anaovana laharam-pahamehana ny fitsarana io navandozy io sy ampafantarana ny vahoaka ny didim-pitsarana ivoaka. Le présomption d'innocence zay mahatonga le fanavahana hoe ampidirina ponja vonjimaika ianao tena ponja vonjimaika tsy migaja ianao a de filaza zany tena migaja le migaja zany hoe manifa sasy zay tena dikale migaja fa le vonjimaika mety ho fiarovana ny ainao fampidiranao mba tsotrata ny fitsaram-bahoaka zay fitazonanao any ponja pisiny fanadidina koa mety ho afaka madio anao rehefa aveo a dia lalàna ihany mametaka fa hoe raha afaka madio anao en vertu les présomptions d'innocence iny afaka mitona an'le olona zay mitona anao mangataka zany fanomerana an'izay zavatra zay. Le présomption d'innocence io malalaka be ny fandraisan'ny olona azy nefa ny lalàna mazava be filazan-lalàna anatin'le izy hoe tsy azo lazainao meloka an'io laha tsy meloka mihitsy raha tsy efa misy didy raikitra manameloka anazy. Araka ny fanambarana trany nankasitrany ireto farany fepetra efa nondraisina mikasika ity raharaha ity isan'izany ny fitohizan'ny fanadihadiana. Ankoatra izay namafisin'ny CNIDH fa amin'ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara tokony hiarany lalàna avokoa ny rehetra. Mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny tanterahana androany ny fifanaovan-tsony fitohizana fiara-miasa eo amin'ny Mentep sy ny Fondation Orange hiatrehana ny école numérique. Yonina Sena. Ao anatin'ny politika ny 3P na ny partenariat public privé mitombo hatrany isan'ireo école numérique na ny sekoly mampiasa ny teknôlôjia vaovao entina anampiana ny fampianarana sy ny fanazavana omeny ny mpampianatra any an-dakilasy. Hatreto miisa 320 amin'ny 100 ireo sekoly mampiasa izany manerana ny nosy ary ampy 520 izany hatramin'ny taona 2020. Vokatry ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa ary ny Fondation Orange. Izay no mafisina tamin'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa androany teny amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena teny Anosy. Manampy ary mandray anjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana ny politika ny ministera amin'ny alalan'ny fampidirana ny teknôlôjia vaovao ao anivon'ny fampianarana. Izany hoe ireo votoatindesina dia ampidirina ao anatin'ireo solosaina na tablette mba hanamora ny fahafahan'ny ankizy manovo lesona tsy manabeasa ny mpampianatra ihany koa. Izany hoe tanjona dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy fampiakarana ny nivaon'ny mpianatra malagasy. Efa nisy ny vokatra azo tsapahitanana tamin'ireo sekoly efa nisitraka ireo teknôlôjia vaovao toy ny tablette sy ny serveur Raspberry ho iatran'ny ministra. Ny vokatra izy zany dia niakatra ny fahafahampanadinan'ny mpianatra afampanadinana indrindra ny fisonoratana kilasy ary namporisika ny ankizy azoty hianatra amin'ireo fananana fitaovana manara-penitra zay nomen'ny Orange Madagascar. Nomboka amin'ny classe CM2 na T5, 3e ary terminal ny classe anala fanadinana indrindra no natao laharam-pahamehana misitraka ireo fitaovana nomen'ny Orange Madagascar. Araka izany tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny ministera ny fisiny izao fitohizan'ny mpiara-miasa izao entina anatsarana hatrany ny kalitaon'ny fanabeazana omena ny mpianatra malagasy.
sisy koa efatra manerana ny Madagasikara sisa no tsy nazahoana vokatra ahafahana mamoaka ny tapa-ahafahana amin'ny ankapobeny ny amin'ny fanadina-mpanjakana CB 724 raha ny fanazavana azo dia nalaka misy ho avy zao ny fantatra izay tapa-ahafahana izay Michel Arenard zao. Ny voakio maraina io nivaly ny fanadinana idirana 6e amin'ny sekolim-panjakana teto Antananarivo renivohitra. Amin'ny ankapobeny miankina amin'ny toerana misy eo amin'ny sekoly ny fahafahana mandray mpianatra vaovao. Tsy misy ny salanisa ambony indrindra na ny moyenne napetraka raha ny fanazavana. Ny 6e zany dia fifaninanana no idirana. Miankina amin'ny toerana malalaka isaky ny CEG andray ny moyenne anaovana ny filaharana. Ohatra hoe amin'ny CEG anankiray mety ho 300 no toerana malalaka dia izay 300 voalohany ny faninana tsara noty izay no tafiditra ao. Any amin'ny CEG hafa izy mety hoe 200 dia izay 200 tsara noty voalohany izay nangataka hitra 6e izay zany no miditra. Miankina amin'ny toerana misy zany dia izay no mahatonga an'ilay noty miovaova araka ny sekoly mandray azy. Izay ihany koa ny antony nahatonga ny hoe androany ny 6e vao nivoaka satria délibération zany mandeha tsirairay isaky ny CEG. Araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao dia ho an'ny CEG iray amin'ny ankapobeny isan-taona saika mandina ny 200 hatramin'ny 400 ny mpianatra hiditra 6e raisina. Etsy ankilany hatreto raha ny antontanisa azo teny amin'ny ministera ny fanabeazana Pirenena sy ny fampianarana teknika. Sisiko 4 amin'ny sisiko 410 eto Madagasikara sisa no tsy nahazo mbokatra ahafahana mamoaka ny tapa-ahafahana amin'ny ankapobeny amin'ny fanadina-mpanjakana CEPE 724 teto Madagasikara. Ho an'ny faritra Analamanga amin'ny sisiko miisa 8 ny teto Antananarivo renivohitra no nahitana tapa-ahafahana ambony indrindra amin'ny mpiadina miisa 5,707 alina, 7,707 alina no mpiadina afa-panadinana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavatra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny fanomanana ny fahatongavan'ny Papa Raimasina. Eo ihany koa ireo loka maro hozarain'ny orinasa Star Stelma ao anatin'ny lalao Coca-Cola Yellow Game rehefa avy eo ary. Bazo bonus méga 10% isanjato be zao isaka mividy tolotra yellow 100 sy telo maneta amin'ny mvola ianao tsindrio ny dièse 100 étoiles 1 dièse mvola tsotra aingana azo antoka. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Lama bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool.
avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Venez vous faire une proposition. Mais c'est une vraie beauté. Si vous voulez, je peux vous aider à le remettre en état. Sérieusement? Tu vois, c'est trop vieux. Truc en fait, les vieilles maisons. J'ai toujours été un passionné de construction. Ça m'aide à me sortir, disons. Moins cassé. J'ai l'impression que le célibataire le plus en vue de Beechwood Downs a un petit faible pour vous. Une vraie beauté. Oui, c'est clair. Salut Chad. Diaz, devine quoi? J'ai un job parfait pour toi. Ma vraie vie m'attend, je dois y retourner. Ah oui, j'oubliais votre... Est-ce que je crois, moi, que tu lui as pas dit ce que tu ressentais pour elle? J'imagine que l'univers a un plan pour chacun d'entre nous. Je préfère croire que ça s'est bien fini. Je croyais qu'on était amis. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika fa manentana ny rehetra anaja ny fahadiovana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fandalovan'ny Papa François eto Madagasikara ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna Ivato ao anatin'izany ny fanajana ny fahadiovana sy ny filaminana mandritra ny fitsenana azy Iona Saina. 3 andro mialohan'ny igadona ny Papa François eto Madagasikara manentana ny mponina eny Ivato sy ireo olona ho avy eny an-toerana amin'ny fitsenana azy ny tompona andraikitra ao amin'ny komuna Ivato ho samy sarotiny amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Dia manentana mihitsy ny voalohany indrindra aloha ny mponina ety Ivato reny manamorona sisin-dalana rehetrainy mba ho tanàna mendrika no tsidihan'ny vahiny zany hoe entanana mihitsy ny vahoaka mba tsy hanarina fako tsy mba hanao zavatra feno fanajana ho an'ny Papa Raimasina ary izay eto Ivato dia manentana ihany koa ireo na dia hoe tsy mponina Ivato ary fa letsena Papa Raimasina aty mba hitandro ny fahadiovana mba ho modely zany hoe mba mandray olona ny vahoaka malagasy. Ankoatra izay no ity fitsidihan'ny Papa Raimasina eto Madagasikara ity hatrany natokana ho andro tsy fiasana nefa andraisana karama ny arivan'ny zoma 9 septambra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Fa andro vitsy mialohan'ny fahatongavan'ireo mpizaika avy amin'ny diocèse manerana ny Madagasikara hiatrika ny fahatongavan'ny Papa François efa milamina avokoa amin'ny ankapobeny ireo toerana andraisana azy ireo. Henri Florent. Andro sisa isaina igadona eto Madagasikara ny Papa François efa milamina avokoa ireo toerana andraisana ireo mpizaika avy amin'ny diocèse 220 manerana ny Madagasikara ary ny isaky ny paroasy tsirairay avy izay efa samy manana ny fandaminana nataony amin'ny fandraisana ireo vahiny ivelona Antananarivo renivohitra. Tamin'ny paroasy natao madinika dia ny diocèse ny Fianarantsoa no raisinay dia efa milamina amin'ny ankapobeny, efa milamina ny trano ny mombany hoe raha andro zareo efa milamina koa hoe ary ny toko ary lakozisa sy asisisa. Ny kristianina efa manana ny vomerana isan-tsokajiny hoe any amin'ny fahadiovana amin'ny fahasalamana sy ny rehetrarehetra. Tsy afaka ny ambo hoe misy fanampiana na tsisy fanampiana fa ohatra fotsiny zany hoe amin'ny resaka rano zao dia efa hoe reny zany zao anisany efa fanampiana reny satria tsy afaka mihitsy ny Fianaratsoa hoe hitondra rano avy any Fianaratsoa fa tsy maintsy hoe kristianina ny communauté any Masera sy ny fiangonana ny miantoka izay efa anisany fanampiana lehibe zany. Raha amin'ny resaka godorindray zany efa piomanina zareo satria tsy hoe kristianina manjato no tonga eo fa amina rivorivony. Eto amin'ny paroasy Maria Manjaka dia ry zareo avy any amin'ny diocèse Natsilana no raisinay. Dia eto moa zany misy sita efatra no andraisana andry zareo eto amin'ny Kara Maria Manjaka dia ry amin'ny EPP Avaratra dia EPP Atsimo ary amin'ny lycée La Primaire. Dia makasika fiomanana moa omaly efa nisy fivoriana niaraka tamin'ny soloteny andry zareo dia efa mipetrapetraka zany zay zavatra zay dia pitso iray zany afaka pitso zay mivory farany zany amin'ny fandraisana andry zareo satria efa misy manomboka ho tonga aty aminay zareo ny alakamisy toerana hipetrahandry zareo dia makasika ny rano sy ny jirama moa zany dia anjaran'ny fiangonana no mikarakara zay raha eto
dia ny resaka sakafo efa misy mpahandro efa nomanina isaky ny reo sita reo dia reo mpahandro reo sy ny mpivahiny no mifanaraka amin'ny sakafo tiandrareo atao. Raha ny fanazavana hatrany efa voarindra avokoa ny fandraisan'ireo vahiny eo anivon'ny kary eto Antananarivo renivohitra. Araka izany, miandry ny fahatongavan'ny vahiny ireo kristianina eo anivon'ny paroasy tsirairay avy eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izao, fahatongavan'ny Papa François hitsidika ny Madagasikara izao. Isan'ireo faritra ahitana tahambany amin'ny fahazahoana rano fidiovana sy fanadiovana ny faritra Vadova Fidivinana sy Atsimo Atsinanana. Ho fanatsarana izany sy nisy ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny fanjakana koreana ny UNICEF ary ministeran'ny rano ny angovo ary ny ankoranafo tamin'ity androany ity hiona zay. Latsaky ny 520 ny vahoaka koreana no nisitraka rano fidiovana sy fanadiovana ny taona 17 sy 700 ankehitriny ny 770 ny mponina any an-toerana no nahazo izany. Nisy ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana tany an-toerana niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina nampiakarana izany izany raha ny fanazavana ny masevony androany. Ho fampizarana traikefa sy anatsarana ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy rano fidiovana sy fanadiovana, nisy ny maraina teo teny ampandrinomby ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny COICA na ny Agence Coréenne de Coopération Internationale, ny UNICEF ary ny ministeran'ny rano, ny angovo ary ny akoranafo. Maritra 2 taona ny fiara-miasa eo amin'ny telotota ka vola mitetina 2.5 tapitrisa dolara no ampiasaina ao amin'ny faritra Vadova Fidivinana sy ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana entina anatsarana ny fahazahoan'ny mponina miisa 7 alina sy 3 hetsy any amin'ny reto faritra ireto rano fidiovana sy fanadiovana. Ireo tetikasa ireo zany dia mahakasika amin'ny fanadiovana, zany hoe ny voalohany indrindra dia fametrahana zany ny kabone zany. Satria ny tanjona antsika dia efa apetraka foana, tokony tsy misy tsony zany malagasy mbola mangeraka kalamanjany zany. Zay ny tanjontsika dia misy programme anasa zany Madagasikara madio 2025 izay manana tanjona voalohany hoe tsy hisy tsony ny malagasy zay mbola mangeraka kalamanjany. Dia zay zany ny isan'ny voalohany amin'izay. Fa manarak'izay rehefa miresaka ranontsika dia tsy maintsy misy ihany koa ny momba ny fikarakarana io rano io rehefa maloto io rano io. Satria mantsy raha vao tsy karakaraintsika io rano io rehefa maloto dia miteraka aretina. Amin'ireo olona maherin'ny 3 hetsy isitraka izao fiara-miasa eo amin'ny telotota izao, laharam-pamehana ny vehivavy sy ny ankizy izay marefo arabatana. Loka maro no zarain'ny orinasa Star sy Telma ho an'ny mpankafy vokatra Coca-Cola ao anatin'ny lalao Coca-Cola Yellow Game izay tsy farana raha tsy amin'ny efatra volana novambra ho avy izao. Henri Florio. Jeu bouchon Coca-Cola Yellow Game no lalao omen'ny orinasa Star sy Telma ho an'ny mpankafy mandritra ny 2 volana. Tavoahangy Coca-Cola amin'ny sarony miloko mavo maherin'ny 2 tapitrisa no aparitaka manerana ny Madagasikara ao anatin'ity lalao ity. Fomba tsotra no ahafahana mandray anjara amin'ny lalao. Zazana nafasika mahafantatra hoe iza ilay tavoahangy amin'ny lalao. Coca-Cola 1 litre misy sarony mavo. Mariana fana dia miova mavomavo ary ny sarony dia ny tsirony tsy niova fa rehefa tsirony nafantarantsika ny Coca-Cola izay foana. Dia ny fomba fandraisana anjara tsotra dia tsotra. Mividy Coca-Cola anankiray 1 litre misy sarony mavo dia mampiditra an'ilay dièse 490 dièse amin'ny numéro Telma. Ampidirina ny kody hita ao anatin'ilay saron'ilay tavoahangy dia mahazo loka avy hatrany ianao zany. Loka maro no azon'ny mpandray anjara raha ny fanazavana. Misy 6 eo ny fisarihana ary ny loka hosafiantsika dia télévision, écran plat 32 pouces, smartphone Telma, tablette dia ny tena hoe gros lot amin'ity jeu ity zany dia voyage ho an'olon-droa, tout frais payé izy io any Maurice mandritry ny herinandro. Isaky ny alatsinainy nanomboka amin'ny 6 septembre ho avy izao ny fisarihany. Nanomboka ny 24 aogositra teo ary tsy farana raha tsy ny 4 volana novambra araka izany ny lalao iarahan'ny orinasa Star sy ny Telma ao anatin'ny Coca-Cola Yellow Game. Isan'ny nahafapo indrindra ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana ny ady amin'ny valina aretina kitrotro izay nataon'ny Madagasikara. Noho izany azo loky Madagasikara ary any Washington ny 1 septambra ho avy izao ny anolorana izany. Michel Arnard. Zaza enim-bolana hatramin'ny 7 taona miisa 7 tapitrisa mahery no vita vaksiny fao be miady amin'ny kitrotro teto Madagasikara tamin'ny 7 taona 2022 ity.
raha ampitaina amin'ireo firenena hafa izay nahitana ny valanaretina kitrotro isan'ny afa-po sy tsara indrindra ary nahitana vokatra azo tsapain-tanana ny ady nataon'i Madagasikara tamin'ny kitrotro raha nitatsitry ny vondrona iraisan'ny pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Measles and Rubella Initiative qui nous a donné plus de 2 millions de dollars par rapport Measles and Rubella Initiative no nanome hatramin'ny $10 nentina niatrika ny valanaretina kitrotro. Izy ireo ihany koa no nankasitraka ny fiaraha-mientana nisy teto Madagasikara tamin'izay ady tamin'ny kitrotro izay. Araka ny hitantsika, toy ny nisy ny fahasalamana fa hatramin'ny filohan'ny repoblika aza nanatanteraka an'izay ady amin'ny kitrotro izay teto Madagasikara. Izany rehetra izany dia voasokajy ho fiaraha-mientana tsara indrindra teto Afrika, enina maneran-tany aza. Antony nanasana ireo tompona ndraiky mpanjakana ny Washington ary azo loka ho fangasitrahana azy ireo. Reconnaissance pour le travail qui a été bien fait. Il a été bien fait par rapport à une épidémie de rougeole. Na eo azy izay loka ho atolotra ny firenena malagasy izay nilaza ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mbola tsy lavarary 100% ny ady amin'ny kitrotro nataon'i Madagasikara itony fanaovana ny vaksiny VB sy ny antsoina hoe vaccin de routine. Zany akory nefa tsy midika hoe tena vita 100% ny zavatra tokony atao satria raha araky ny voalaza teo reny dia nisy ihany koa ireo toerana izay tena lavitra dia izay tena lavitra be ary tamin'ireny toerana lavitra be reny no nahitana apahana zaza mbola tsy vita vaksiny. Tsy hijanona amin'izay nefa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa mbola manohy foana dia izay ilay mahatonga an'ilay hoe hasiana ilay atao hoe vaccination de routine na hamafisina vaccination de routine. Raha tsy ahivina amin'ireo firenena eto Afrika nahitana ny valanaretina kitrotro tamin'ity taona ity, i République démocratique du Congo sy Madagasikara no nahitana olona betsaka indrindra voan'izay kitrotro izay. 17 taona nisian'ny fiara-miasa eo an'i Madagasikara sy Chine mivelatra amin'ny sehatra maro izay fiara-miasa izay ary mbola itoy raha nambaran'ny masivoan'ny Chine miasa eto Madagasikara. Michel Arnaud zonatra. 17 taona nisian'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Chine raha nambaran'ny masivoan'ny Chine miasa eto Madagasikara saika nahita bokan tsara na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany izay fiara-miasa izay. Fiara-miasa izay mbola itoy ary ivelatra amin'ny sehatra hafa. Et surtout, depuis le début de cette année, une période tamin'ny fiandohan'ity taona ity nanomboka ny asa mikasika ny coopération sino-africaine ho an'ny Chine sy Madagasikara velatra tamin'ny sehatra rehetra ny fiara-miasa toy ny ara-politika, ara-toekarena, indrindra moa ny ara-tsosialy. Ireo fiara-miasa ireo izay tena nivelatra sy nahita mpahombiazana. Raha ny fanadinana tao isan'ny iompana ny fivelaran'ny fiara-miasa izay ny ara-kolotsaina na ny échange culturel. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny République populaire de Chine. Isan'ny firenena anantanterahana izany ihany koa i Madagasikara. Fiara-miasa izay iseho amin'ny alalan'ny festival du cinéma chinois totsainy eto Antananarivo amin'ny herinandro ity, ampahafantarana ny tontolon'ny cinéma sinoa ho an'ny malagasy. Maresaka iraisam-pirenena olona 12 no namony ainy ary 7 am'zato naratra vokatra ny fipoahana fiara nisy bomba tao Kaboul toerana ipetrahan'ireo fivondronambe iraisam-pirenena raha ny fantatra ny Taliban tompona antoka tamin'izay fanadina. Cette embrassade mety ho mariky ny fiafarany tsy fankazona tao anatin'ny 20 taona ity fifandraisan-tanana ity. Ankavanana ny folohan'ny mpanatanteraka Afghan Abdullah ankavy ny iraky ny Amerikanina izay tonga nampafantatra ny accord de paix ny fanakaloza-kevitra niaraka tamin'ny Taliban volana maro izay. Fifanarahana manatantara izay azo lazaina fa efa akaiky. Ny fanakalozana ny pitsopitsony amin'ny fifanarahana apetraka io, ny firafiny izay hosoniavina any aorina tsy ho ela. Kanefa ho anay ny filaminana midika ho fiafarahan'ny herisetra ary fifanakalozana mivantana amin'ny Taliban. Ny gouvernemanta izay nanalavitra io fifanakaloza-kevitra io hatreto. Araky ny vinavina ny fanarahana teo amin'ny Amerikanina sy Taliban, tokony hiala amin'ireo ivotoerana misy 5 misy azy ao Afghanistan amin'izao fotoana ny tafika Amerikanina. Manoloana izany, anjaran'ny Taliban no miaro ny firenena amin'ireo mpapiorohoro
toa ny Al-Qaïda sy ny État islamika tsy ho lasa toerana fanomanana izy ireo fanafiana ho an'ny firenen-kafa. Ho fanohizana ny fametrahana filaminana nanentsolo-tena ahitana olona 12 ny filoha afghan. Izy ireo no iaona amin'ny Taliban any Norvège ny herinandro ho avy izao. Pour parler en Norvège dans les prochaines semaines. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, le 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanote ni fampalalambaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.